Ny fafitony volana hoe 2024 lasa teo dia naray antso ny kompania gendarmerie pirenena eto amin'ny toboparitra Talatany Volonondry fa misy olona telo mianaka mandeha fiara tsy mataho-dalana miloko fotsy mandeha mitety mpivarotra manamorona ny lalam-pirenena fahatelo. Ireo mpivarotra mitomboka eo Akazondandy no tena ataon'izy ireo lasibatra. Mitonona ho eraky ny fobeketra eto avaradrano izy ireo ary mitaky vola tsy aradrariny. Raha ona sy ampitahoriny ireo mpivarotra ka voatery manefa izay vola lazainy. Mitondra fanazavana ny commandant de brigade eo amin'ny toboparitra gendarmerie ao Talatany Volonondry Andriamatoa Randriambolonarivo Mirana. Ny fafito ny volana mea enina amby roapolo sy roa arivo lasa teo tamin'ny roa ora tonakandro dia naray antso tamin'ny olona tsara tsy sitrapo avy any Atokonana commune Akazondandy ny tena koa fa misy olona telo mianaka misy loky olona amin'ny faritra axa RN3 iny izay faritra Akazondandy Andrepamaky Ambohimanarivo. Io olona nampandrianay en téléphone ny antso io dia victime tamin'ny zany victime tamin'ny resaka fitakiana vola tsy aradrarina. Mariana fa épicerie io nanaovany an'izany zavatra zany épicerie sady maka entana izy mandrahona no miteny an'ilay olona fa mbola ho avy ny lehibe amboninay sava ny entana lany daty sy ny zavatra rehetrarehetra momba ny fanataiterana ny zavatra tokony atao amin'ny mampivarotra anareo dia voatery ilay olona nantahotra nankovotra dia nandoha vola 5,000 ariary. Rehefa lasa nefa izy ireo dia nanontany ny olo-mpanjakana eo an-toerana sy ny contribution izy ireo hoe tsy mba contribution nanao contrôle teo ny antso ny contribution fa olona tsy aradrariny zany olona zany. Avy hatrany izy dia miteny tamin'ny olona io hoe mampandraisa miteny tamin'ny olona io hoe mampandrenesy mpitandro filaminana. Avy hatrany izy dia niantso ny commandant brigade Talatany Volonondry dia nitenako zany ary teny io tenako dia nanakina andreo sy nametraka barazy tena trano telo point sensible eny amin'ny sel. Rehefa namiraka gendarme miisa telo ny tenako nanao ny fanakanan-dalana io dia hita tokoa ary tratra teny io lehilahy anankitelo lehilahy roa sy vehivavy ray mitondra kia fotsifotsy izay marihany fa ireo mihitsy no teny amin'ny toerana io nanao ny asa ratsy. Taoriny ny samborana azy ireo dia maro ireo miaram-boina ny rohatra nametraka fitoriana teny amin'ny gendarmerie dia efa mahatratra 10,000 ireo fitoriana voaray. Misy tamin'ireo very vola mihoatra ny 5,000 sy 1,000 ariary ary misy aza nahatratra 2 tapitrisa ariary ny vola very. Vitsivitsy taorinan'izay fahatongavan'io fiara io taty Ambrao satria no arian'ny tena taty Ambrao io fiara io dia tonga ny olona izay niarany fangarana vola rehetra izay miisa 5,000 tany amin'ny toerana io nanazava tsy nanamarina fa tena ireo marina ireo olona ireo. Fantatrainy koa fa nahitana akanjo manokana fitondram-piasan'ny jirama rehefa hidina terrain tao anatin'ity fiarana tsy mataho-dalana nampiasan'ireto mpisoloky ireto ity ary teo no niteraka gendarmerie mpanao famitorana fa efa nampiasaina ny solokina olona ihany koa io akanjo io. Mitombona tanteraka izany rehefa nisy olona nijoro vavolombelona tratra nyreto mpisoloky ireto. Hitan'izany fa mbola misandoka mpiasa ny jirama koa io olona io ireo olona telo ireo manao akanjo manana akanjo na jirama. Ankoatr'izay dia mampiasa karatra mampanao gazety matianina ihany koa ireto mpisoloky ireto ary nahitana lesipase fampiasan'ny mpanao gazety ny fiara entiny. Rehefa natao ny fitsiriana dia tena mpanao gazety koa io lehilahy io fa saingy numéro matricule n'olon-kafa no ampiasainy rehefa mandresy lahatra olona ho solokiny izy. Rehefa tonga kosa ny mpitantana ny tranokala OGM ka nanamarina ilay karatra nampiasainy dia ilay tena karatra azy manokana no nasehony. Fanazavana eto ny commandant de brigade eo anivon'ny toboparitra Talatany Volonondry hatrany. Asiny laissez-passer mpanao gazety koa ny fiarana. Rehefa nanontaniana izy teto amin'ny birao hoe inona io laissez-passer amin'ny fiarana io ngainao mpanao gazety dia nilaza io olona fa mpanao gazety ary nanonona matricule. Rehefa nijereko ny matricule ka namariko tany amin'ny lehiben'ny mpanao gazety sy mikirakira n'izany zavatra zany dia tsy matricule ny olona io nampiasainy. Marena fa mpanao gazety ihany izy fa tsy matricule ny olona io nampiasainy fa very ny matricule, very ny kartany.
dia matrikila n'olona hafa no tenenina. Rehefa natsona tonga taty natao aketo ny lehiben'ny mpanao gazety sy ny momba ny mpamakafakany zany raharaha izany dia nanamarina fa mpanao gazety izy fa matrikila n'olona hafa no metiny nanaovany ny rasaratsy mba hampitona ny mpanao gazety sy ny asa mpanaovany gazety. Ary tonga ihany koa ny tena tompo matrikila natao ankety dia nitory azy no ny zavatra tsy aradrary ny zavatra ataony. Hita tokoa fa resaka tena fisolokiana avoleta no ataon'ireo olona reo ary tena mampikaikaika ny olona tsy teto amin'ity faritra RN3 ty ihany fa trano faritra makany Sabotsy-Omena sy manodidina any fa rehefa vita ny kely sy ny fanotorana natolotra ny fampanoavana zay daholo ny olona vao tonga nametraka plainte. Omaly alatsinainy 1 Mey 2024 no natolotra mipaka eny 67 hektara ny raharaha ka nidoboka ponja eny amin'ny fonjabeana Avaradrano ireo voaroiroy.